Fomba hoentina handravonana ny disadisa eo amin'ny samy orinasa ny médiation na ny arbitrage misy ny atrikasa mifandraika amin'izay no tanterahana omaly teo tsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton na Anosy. Fomba iray entina handravonana ny disadisa misy eo amin'ny samy orinasa ny médiation na ihany koa ny arbitrage. Rafitra iray izay manatanteraka izany eto Madagasikara ny CAM na ny Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Tsy mbola mahazatra ny mpandraraha nefa ny fanatonana ny CAM rehefa misy ny disadisa ara-baritra. Fandeha le CAM zany misy ohatra rehefa misy orinasa zany misy disadisa misy tsy fankazona amin'ny zavatra anankiray dia anatin'le contrat fanaovana orinasa anatin'ny litige zany mipetraka hoe hiantso ny CAM ka mifanaiky izy hoe maka miantso ny CAM afaka miantso ny CAM izy ny CAM tsy resaka tsy any fitsarana fa ny CAM dia fampihavanana zany hoe maka olona spécialiste izy ary maka juriste koa dia le juriste zany sy le olona spécialiste no mafanampy le orinasa dia miresaka aminy hoe amin'ny fampihavanana. Antony misy ny fanadihadiana natao no vatsin'ny vondrona européenne. Misy vopolitsantato voavada olo ny olana efa tonga any aminay le izy ary matetika zany afapo amin'ny guide avokan'ny CAM ny olona manana raha any aminay tsy mikritika amin'ny teny zay fa rehefa tonga any amin'ny tribunal moa matetika misy tsy maintsy misy ny mandresy anankiray mandresy misy ny anankiray misy dia any aminay miezahana any amin'ny CAM zany rehefa manao médiation na arbitrage dia afaka amin'izay guide avocat ny andany sy ny akilany satria ny antony dia mifampiresaka izy tsy tapaka le fandraisan-drano. Hatramin'ny fanavaozana na ny restructuration-nisy teo amin'ny CAM efa mantonan'izay dia 30 eo ireo raha noraisiny an-tanany ary afapo avokoa ireo orinasa. Raha ny fantatra dia izy ny fiara-miasa amin'ny CAM sy ny toerana misahana ny resaka arbitrage any Chine sy any Maroc ohatra. Maro ireo mpandraraha marokana mikasa ny ampiasa vola eto Madagasikara ary antoka iray eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana ny fisian'izay arbitrage izay.